Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy anio faefatra amby roapolo ny volana jolay. Manokatra ny lalana mankany amiko ny fisaorana. Na eo aminao mandrakariva zaho dia nisy fepetra maro sady sarobidy no raisiko mba hiarovana ny fahafahanao misafidy. Nasiako varavarana manelanelana antsika ka ianao no miandraikitra na ny famoahana na ny fanidiana azy. Misy fomba maro enti mamoa azy. Ny fisaorana no anisan'ny mandaitra indrindra, miorina amin'ny fahatokisana ny fankasitrahana. Raha mihetsika eo atendanao ny fisaorana dia midika izany fa mila manamarina ny momba ny fahatokisanao ianao. Fa raha mikoriana avy eo am-ponao sy avy eo imolotrao tsy misy sakatsakana kosa ireny dia avelao ampanatona anao ahy. Tiako ianao ahay aneo ny fisaorana ny zavatra rehetra. Mba fantaro nge impirisan'andro ianao no afa misaotra ahy. Ho azonao an-tsaina avy amin'izany ny amaroan'ny fitahiana izay ravoravoana sady analefaka ny fisedrana rehefa hanafika anao izany. Aoko ho tsapanao no maheo ahy amin'ny fampiasana tranon'ny fisaorana. Salamo fahazato ny andininy fahaefatra. Ny vavadin'ny tempolony idiro amitsaotra, ireo kianja ao anatiny idiro amitera. Isaora izy ary ankalazao ny anarany. Tesaloniana voalohany toko 5 ny andininy 9:20. Misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrak'Andriamanitra ataonareo tafaray amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Jesoa